Rasisme. Mba hany mirifarifa amin'ny toe-tsaina, mirifarifa amin'ny tany ny toe-tsain'olona rasista zany. Hoe lokon'oditra ve no hitsarana olona? Fa le fivavahan'ny lisany langa mahagaga fa tena mikolokolo an'izany tena fankahalana zany. Zao de hoe ady amin'ny zava-mahadomelina koa, zany zao mbola fiangonan'ny lisany daholo no mamorona an'izany. Ady amin'ny zava-mahadomelina. Raha ady amin'le zava-mahadomelina mahery vaika sy fanafodim-bazaha reny moko maninona, fa na de reny ary. Io tsy hoe tononona fotsiny ady amin'ny zava-mahadomelina de hoe ady amin'ny zava-mahadomelina de ndao ry fiangonana hiady amin'ny zava-mahadomelina. Fa ny olona mihinana zava-mahadomelina mety olona fetsy be sy mety olona enjana be no tenisa. Tiako lazaina hoe matetika ny olona mihinana zava-mahadomelina de fa ny sasany leo ny sosiete an'ny lisany izy zany, sosiete système babylonianina 666 ny lisany. De ohatrany efa mamono tenankolaka izy. Matetika ny clodo ohatranay, ny vagabond ohatranay. Na izy miaraka amin'ny divay, na izy junkie. Tsy voatery ditra ny hinanany an'izany. Misy ny ditra mazava ho azy ohatran'ny zavatra rehetra. Misy ny hoe ditra ny hinanany an'izany, fa misy koa ny olona mety efa famoiza-po ny hinanany an'izany de fanafodiny le izy de tenisany. Tsy avela tenisany indray izy hinanany fanafodiny nefa izy efa te handeha, efa mitovitovy amin'le eutanasie any le izy. Surtout zala junkie ireny. Le tonga de victizina be, tonga de foazana fotsiny sisa avy eo hoe foazy ty. Efa taraiky. Le tratran'le inona moa le drogue malaza be any États-Unis am'izao, le 50 fois plus puissant que l'héroïne iny, tsy tadidiko tsara ny anaran'le izy teo. Mahita an'le raha iny de ozy ke tena ianao ry nanino ny tena mpihinan'Andriamanitra ianao. Satria nilavinao zao tontolo zao. Ka aza voatery, tsy voatery ho ratsy foana ny zava-mahadomelina na hoe ratsy foana ny intention'ny olona mihinana zava-mahadomelina. Nareo nge mba mihinana zava-mahadomelina koa fa Jesosy le zava-mahadomelina anareo, fiangonana le zava-mahadomelina anareo, fankahalana le zava-mahadomelina anareo, rasisma le zavatra mahadomelina anareo. Nareo milaza fa miteraka lahatokan'Andriamanitra de Andriamanitra koa zany mety manana rafozana koa na mety manana zafikely any ho any satria miteraka lahatokana risika izy amin'ny malala. Taranak'Andriamanitra. Hitanareo le 666 ivavahanareo nefa avy eo nareo. Seho be resaka any amin'ny politika sy miseho be resaka etserova raha mbola ohatr'izany ny toe-tsainareo de tsy lasa lavitra amin'ny politika anareo ary tsy lasa lavitra mandrakizay Madagasikara raha mbola politika ohatr'izany ny itondrana azy. Politika an'izany atao hoe obscurantisme. Misolelaky ny vazaha lisany nefa tsy ho vazaha mandrakizay. Fivavaham-bazaha mbola tompon'ny lisany hatramin'izao. Na ny vazaha rehefa niala taminy fa namorona repoblika. Égalité, fraternité, liberté zay mbola tsy hajainy akoho mazava ho azy. Tsy hitanareo ka io islamophobie malaza be ao France am'izao, extrême droite malaza be ao France am'izao io. Islamophobie satria fantatry le fa tsika ihany ny afaka, tsika silamo ihany ny afaka hijoro fahavalony ka, halany tsika. Fantany kizy fetsinge, fantany ihany ny fahavalony, jereva ny cannabis sy ny islam ny fahavalon'ireo vazaha reo de inona ny voiziny, ny sampy, telo zay ray zany, sy ny dovay sy ny toka, ary ny kisoa, sy ny liberté ozy izy de fa mazava ho azy ny tena liberté, ça veut dire quoi liberté? Nudiste, LGBTQ, mariage homo. Tsy ho tafiditra ao amin'ny Union Européenne mandrakizay aloha raha tsy manaiky zavatra ohatr'izany, za tsy hoe manakihana be fanontany zavatra ohatr'izany. Fa au niveau théologique sy au niveau moral kosa aloha de miala tsiny kosa aloha. Fa tsy azo ekena ny zavatra ohatr'izany. Ary tsy eken'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany ny zavatra ohatr'izany.
Eo olon-dehibe samy mpivolam-bava be ohatrao tsika sy ianao ny fanambady. De aleonao milegalize zavatra ohatr'izany, zay milegalize voninkazo anankiray zay tsy naninona anao. Au contraire ary mitondra zava-tsoka aminao sy mitondra culture enjana be taminao. Aza mino Bob Marley ianao, aza mino Liquid be ianao, aza mino reggae ianao, aza asiana reggae intsony eto ambony tany. Ry Betsaravelatsia. Rehefa tianareo enjehana ohatran'izany le voninkazo. Fa le voninkazo enjehanareo nefa nareo mihaino reggae ihany de mody manaotry sao am'izay nareo rehefa mandeha Liquid. Ahoana moa le hiran'ny Liquid? Ama priso miaraka an'i José Satoba. Yes, izokinakay. Respect. Fa ohatran'izay le izy. Hitanareo le Fetsarambelatsihy ho azo tontolo zao. De ohatran'izay le izy hoe ny fotom-pisainanao de lazao any finoanao sy ny fivavahanao. Fivavahana ny diso eto amin'ity Madagasikara ity, finoana, ny toe-tsaina mirefarefa amin'ny tany ohatr'izany. Zay aloha hiady, zay tsy hanao terroriste, zay tsy hanapoaka olona tifitry tsy manatsiny sy ny etsetra zay. Mino aho fa tsy zany le izy. Raha tsy hoe angaho anatin'ny ady madio de ekeko hoe ady madio ifanarahana de ady. Ny ady nge tsy voarara fa mamono olona ny voarara. Tsy mitovy zany. De zay tsy maintsy hijoro izahay amin'ny resaka politika ny resahantsika. Fa zay ny koziko hoe tsy afaka hiresaka politika mihitsy tsika raha tsy hiresaka finoana. Lazao aloha ny finoanao, finoanam-poana ve ny finoanao, obscurantisme ve ny finoanao. Maivana zany ny valeuranao. Ka raha olona maivana valeur sy tsy mahalala an'izay Andriamanitra tompony, nahoana no miresaresaka politika sy resaka fiarahamonina sy fandrosoam-panjakana sy fandrosoam-pinoana ary? Fandrosoan'ny olombelona. Izanaharinao raha tsy fantatrao lazainao fa olombelona. Lazainao fa nitera, ozoninao mihitsy, ozoninao fa niteraka, ozoninao fa olombelona hitan'ny masonao hony tsy safidira hoe ny tomponao raha tsy fantatrao, ka ny tomponao raha tsy fantatrao. Nefa sanatrian'izany tsy mampitovy anao amin'ny biby, fa ianao ihany no mampitovy anao amin'ny biby, matoa ianao mino an'i Darwin. Fa ny biby ary mahalala tompo, ny sasatsasany, sasany koa mivadika mazava hoazy. Fa ny sasany mba mahalala tompo ihany ny biby. Fa ianao ny tomponao tsy fantatrao akory raha malagasy. Eritreritry ny andeha handroso aiza ianao zany. Eritreritry ny andeha handroso aiza ianao raha malagasy, raha ny tomponary ianao raha tsy fantatrao. Lazainao fa telo ny ray ny telo, ny ray ny zanaka ny ray, sy ny etcetera, lazainao fa raha tsy zay de mivavaka amin'ny jiny ianao, de mivavaka amin'ny tena kokolampy ianao, de mivavaka fa nga tsy fantatrao fa devoly daholo zany ivavahanao zany. Io na Jesosy io na kokolampy na jiny ny ivavahanao de devoly zany ny ivavahanao. Raha mivavaka amin'le sarivongany reny ianao de tadidio fa ny devoly no miafinao anatin'le sarivongana vavahanao. Satria zay ny fanompoana ny devoly tamin'ny andron'ny Babilonianina. Manaova ohatsy izy sarisary, de mivavaha ao fa zaho ambadika ao. De tsika 2026 feno ingénieur, feno mpanan-karena. De tsy afaka amin'ny zavatra kely tsisy dikanao ohatran'izany tsika. De zay maha 666 Babilôna lehibe ny système misy eto Madagasikara satria tsy koranista. Ny koranisma ihany azafady. Ny koranisma ihany tompoko. No système tsy satanika ary tsy diabolika eto ambony tany eto, de zay zavatra voizina io moa le izy. Bon, fehezitsika aloha tapitra aloha le izy. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar.